Faly mirabantsika rehetrarehetra indray a tena farak'izay ela zay tsy nanao direct teto amin'ny Facebook sy Instagram fa androany a dia iresaka kely a mikasika an'le vasana izay natao androanitsika dia iresaka kely hoe inona daholo a ny sakana nataon'ny fitondram-panjakana na tonga anay hoe androany satria nanomboka tamin'ny 4 septembre no hoe nanaovana ny annonce hoe andefa ankizy anakefatra hotsaboana any Maurice izahay. Androany fa 17 ny volana septembre zany hoe eo amin'ny 14 jours 13 jours kory ary dia lasa ihany reto ankizy. Inona ny zavatra nitranga rehefa nanao an'iny annonce iny zany a ny lehiben'ny mpanohitra ny Madagasikara, ny député cité ny Andriana Soloneko sady vice-président ny Assemblée nationale izay misy olo-tena ny mpanohitra ao amin'ny Assemblée nationale, nilaza hoe ho raisiny ny mpanohitra antanana ny fandefasana olona efatra amin'ireo marary anankifito sisa tavela ao Madagasikara satria hitantsika rehetra fa ny anarary reo ankizy le hoe sitrana nisy rechute indray ary rehefa nanao rechute ary zareo dia mitarika fahafatesana zany dia izay zany eritreritra hoe tsy avelantsika kosa ho faty amin'izao reo ankizy ireo, tsy avelantsika kosa hoe avela hotsaboana amin'ny fomba tsy zarizary ohatra nanaovana an'ireo ambiny izay namony ainy ireo ankizy ireo. Dia natao zany ny démarche rehetrarehetra araka nefa nanazavako anazy teny foana moa zany dia hoe mila dossier médical, mila ny avis médical, tsy autorisation ny ilaina fa avis médical. Zany hoe ireo ankizy ireo nitsabo tena tao amin'ny HCR ny ankabeazany ary izy rehetrarehetra mbola vela sy misy rechute ireo dia tao amin'ny HCR no nitsaboana. Dikan'izay zany dia ny dossier antécédent médical an'zareo dia ao amin'ny HCR. Marina fa rehefa niala tao zareo rehefa nody izy namonjy ny tokantrano tsirairay avy tsy nomena azy zany dossier médical zany, tsy misy compte rendu médical na certificat médical na hoe taratasy milaza hoe zao zany nahazo anareo dia zao zany no nitsaboana anareo dia zao tsisy an'izany tao na lefa mody fotsiny izy fa hoe efa sitrana zany nareo efa matanjaka fa dia mandana mody dia na lefa mody rehefa tsy oriana amin'izay hoe andeha hitsabo tena any Maurice dia ny zavatra voalohany indrindra nataonay dia naka renseignement tany amin'ny hôpitaly any Maurice. Ny hôpitaly dia nilaza hoe izahay alohan'ny andraisanay an'ireo olona ireo dia mila ny avis ny médecin traitant. Iza ny médecin traitant? Ny dokotera izay nitsabo an'ireo ankizy ireo nandritra ny fotoana namparary azy dia natonina zany reto médecin traitant. Natonina zany reto médecin traitant dia mifanilaka ry zareo tsy za nanomboka zoma izahay zany no nilaza hoe ho raisina tanana ireo marary anakefatra. Ny sabotsy izahay ny contacté an'ireo marary rehetrarehetra, sabotsy ny alahady nefa nandefa an'izy ireo nandeha any amin'ny HCR mba hijery ny médecin izay dokotera izay nandray azy hanao an'izay dossier médical zay hoe
inona daholo ny tsabonany zareo, inona ny zavatra nahazo azy, inona ny traitement efa natao, inona ny mbola tokony ho atao. Ny ala-bala ny médecin. Bazonareo an-tsaina ve zany to dia ny ala-bala. Tsy za zay ato mivaovao foana. Nefa fantatr'ireo ankizy ireo daholo ny anarana sy ny endrika ary hoe izy daholo ny dokotera ny tsabo azy tao amin'ny urgence. Dia miverena amin'ny latsinainy. Tonga ny latsinainy dia niverina tany zareo miaraka amin'ny solitenanay mpanohitra fa tsy ireo ankizy marary fotsiny ihany ary. Nandeha tany dia rehefa hoe dia nresaka tamin'ny médecin directeur ny hôpital, directeur ny urgence ao amin'ny HGR. Dia hoe tsy afaka manome taratasy anareo izahay fa efa sitrana daholo ireo ankizy ireo ny ala teto. Ary zay fa tsy mitsabo azy ireo tsony dikan'izay zany tsy afaka manome taratasy zay. Zany ve dia normal? Normal ve zany aminareo? Na efa nody areo dia tokony mbola nomena azy ny taratasy zay ahafahany manamarina fa nitsabo tena tao izy, na certificat médical zany na attestation hoe narary tao zareo dia nitsabony tsy nanome ireo. Dia nazavaina aminazy hoe izahay reto ane mbola marary, izahay reto ane mbola hitsabo tena, izahay reto tsy afaka mandray, tsy afaka mameninina anareo izay fa mandehana any amin'ny ministera dia any amin'ny ministra nareo mangataka taratasy. Ministra nga no nitsabo an'ireo, ministra nga no tokony hoe mamoaka taratasy ho an'ny olona izay mitsabo tena ao amin'ny HGR. Ministra nga no manao avis médical ho an'ny olona izay andeha hitsabo tena ny ivelany. Tsy daholo ny valiny. Fa satria izay mibaiko azon'ireo dokotera tao amin'ny HGR vatany vao hoe hanao an'io inona moa ty hanao an'io evasanina io ny mpanohitra dia hoe makany azamena taratasy efa bloqué. Zay zany ny baiko azon'zareo voalohany. Dia rehefa avy eo nailika an'zareo ndana makany amin'ny ministra dia any amin'ny ministra manome taratasy. Naka rendez-vous tany amin'ny ministra zareo hoe bon amin'ny larobia zany zay any amin'ny ministra. Tonga ny talata nanamboatra passeport. Tena nafinaritra kosa aloha tao amin'ilay passeport dia tena isaorana eto aloha zao dia tena te hisaotra ireo olona ao amin'ny fanaovana passeport fa ny fanamboarana passeport ao Madagasikara dia tena parcours du combattant ko. Fa ny reto ankizy reto dia tena hoe andeha ohatra ny lettre à la poste. Rehefa nandeha ny napetraka ny taratasy ny talanta aloha zany zareo nangona taratasy rehetra dia lakamisy zareo nametraka taratasy namboarina passeport dia zoma dia vita daholo. Raha tsy diso raha tokony lakamisy ariva dia efa azo fa zoma ilay izy nalaina. Zoma zany vita amin'ny passeport. Efa saika andeha iny zoma iny ary zareo zany hoe une semaine après. 5 ny taratasy tao amin'ny ministera tsy azo, ny tao amin'ny HGR tsy azo, tsy nandeha inona moa ty tsy nety nanome ny médecin ao amin'ny HGR, tsy nahazo rendez-vous tamin'ny ministra zareo fa dia raha tsy mety mandray anareo ministra dia dirikabo no mandray anareo. Dia zahay zany tsy nanaiky an'izay fa ndao tsika hitady plan B, inona ny anaovantsika anazy satria tsy misy autorisation ary tsy voatery hoe tsy maintsy dokotera ao amin'ny HGR no hanome an'ilay taratasy. Izy zany efa tsy mety manome, andao nareo anao visite médicale any amin'ny toerana hafa dia raha milaza ilay dokotera eo hoe mbola misy aretina tokony ho tsaboina, mbola misy marary nareo dia iny no hoentintsika mandeha ny Maurice. Dia izay zany nataonay tompoko nentina nanao consultation médicale tany amina hôpitaly avy, zany hoe tany amin'ny Seker Amada
ireo ankizy marary eo tonoloko mihitsy satria izay olona rehetra niara niasa taminay a zay rehetra nanome tanana sy izay rehetra ataontsika hoe nanana bonne foi dia ho tononoko eto hoe ireo daholo ny olona niara niasa taminay ary dia hisorana be dia be hisorana be dia be mihitsy ny sekera ao Amada any Ivato satria sady nandray tsara tsy nanararoatra miopapana hoe atao lafo be ny consultation niraisina en consultation daholo reo any dia naverina natao analyse nanaovana prise de sang nanaovana bilan sanguin inona ny antony tantarako an'izany dia zao satria misy mpanome ino moa ty mpanatsatso fa maninona mbola tsy lasa ihany aiza ihany ty olona ho alefa nga tsy lasa indray reto victime anakevatra oy ay tsy ohatr' zao akory mandefa olo io rehefa raha ohatra ka men'ny AGR anay zany dossier rehetrarehetra zany tsy mila naverina fa tonga dia nalefa tany ny analyse sanguin nalefa tany ny certificat médical nalefa tany ny avis médical sy ny rédaction ireto olo reto dia mbola mitsabo tena mbola misy ansososososo marary saingy tsisy zany rehetrarehetra zany donc teo zany zay vao ny reconstituer an'izay dossier zay inona natao nanao consultation namerina nanao bilan nanao prise de sang nojerena daholo inona ny mahazo an'ireo ankizy ireo ohatra ny contrôle médical vaovao catégorique ny dokotera misy marary ny rein misy marary ny pancréas misy marary ny le tenda nisy an'le trachéotomie iny mbola misy marary ny poumon sasany izany rehetrarehetra zany tsy azo tsinotsinoavina ka nolazany fanjakana hoe tsy marary tsony ireo ankizy ireo efa nivoaka ny hôpitaly ary tsy misy atahorana ny fahasalamany noho izany dia tsy mila alefana ivelany na andrasana zany hoe ho gravy efa mba vahoana ny fahafatesana zany ireo ankizy ireo vao mety hoe andraisan'ny fanjakana andraikitra raha handray izy satria ny sasany manko akoatra ny tojo dia tsy nandraisany andraikitra fa navelany ho faty teo inomena zany efa sitrana dia nanao rechute dia izy nanao rechute iny dia navelany zareo teo dia iny hitantsika maty iny Jessica zany efa sitrana dia fanody dia niverina niditra hôpitaly dia nanao rechute dia verina niditra hôpitaly dia lazainy hoe efa sitrana io nefa le zaza mbola tsy sitrana akory dia maty Deborah zany nanomboka fin juillet izy no nanomboka miverina narary septra manomboka any amin'ny efa mahatratra 50% sisany taux d'oxygène miditra amin'ny vatany mbola hoy izy zareo hoe tsy maninona io efa miteny ny fianakaviana manontolo hoe mba alefa sy tsaboana ny ivelany re izy mba tena aleo izy tsaboana ny ivelany fa tena manahy izahay ohatra ny tena tsy ampy le fitsaboana eto tsy mila mandeha any io andrasy fitadiavana mpandidy eto andrasy fatao an'izao fana moa dia hitantsika fa maty Deborah iny tojo iny efa marary efa ela efa niaraka izy Deborah narary efa ela ny tokony hoe ho alefany zareo any Maurice tsy nalefany raha tsy zahay ny teny hoe ho alefanay ny efatra amin'ireo zay izy vao mody nikoropoka hoe andrasy tojo alefa satria nahazo pression avy amin'ny vahoaka malagasy rehetra nahazo pression avy amin'ny mpanohitra ihany koa hoe ho alefanay rehefa tsy hanao nareo ao amin'ny fanjakana dia iny vao mody nalefa itojo sady namafisina mihitsy ny hoe dia izy rery ny tanay fa tena marary fa ny ambony mbola azo efina tsabotena any an-tranony dia tsy mila mandeha any amin'ny hôpitaly tsy nitsony avina zany ny aretin'ireo ankizy ireo fa tsy vitan'izany fa bloquena nahazo baiko daholo tao amin'ny AGR nahazo baiko ny tany amin'ny ministera nahazo baiko rehefa dokotera tao a Madagasikara tsy andray an'ireo marary ireo zay ny ataoko hoe misaotra ny sekera ny Ivato izay mba mbola nandray ary tena nanampy antanana nanatitra hatreny Ivato androany
hoe mandeha miditra anaty avion ireo marary ireo. Saorana anareo be deabe zany. Faharoa, zay zany blocage ny dossier médical zay fa dia nieritreritra zany Teandra Rajoelina tsy manana dossier médical raiky izy ireo ka raha andeha ho any Maurice de iklande any fa tsy afaka hitsabo tena. Tsy tompoko, tsy ho alefa nandeha iklande fa tanotra any zanak'olona. Efa hoe hitsabo tena ny elany tao de tsy maintsy dossier fitsaboana tena no ielany tao. Ina zavatra faharoa, lasy tojo nalefa tany Maurice de nahazo baiko indray ny ina moa ty nahazo baiko indray ny ambassadeur gasy any Maurice ka mivital hoe ataovy izay bloquena ny fandefasana an'ireo ambiny ankizy tavela ao Madagasikara, ka ataovy izay ireo foleny ny autorité mauricienne andreo ankizy ireo eo amin'ny aéroport fa tsy manana taratasy avy ireo hitsaboana tena. Zany ny zavatra nataony Andry Rajoelina. Bazonareo an-tsaina ve zany? Nosakanana ireo ankizy ireo hoe raha vao tonga ao amin'ny aéroport ao Maurice de asay vao averina. Tsara fantatrareo de zao, tsy mila visa mandeha ny Maurice miala vao Madagasikara fa tonga eo amin'ny aéroport de mangataka visa à l'arrivée. Diny visa à l'arrivée iny visa tourisme 15 jours. Fa raha ohatra ianao ka akoatra ny tourisme ny aleanao any de misy procédure na misy protocole hafa. Ho an'ireto ankizy reto zany izay hitsabo tena dia nitondra dossier médical izy izahay mangataka visa médical ary 15 jours aloha zany ny angatana de mety mbola hitatrio arakaraky ny fotoana izay ilana hitsaboana tena any. De izay zany eritreretin'ny Rajoelina hoe satria efa nisakanany ny tao a Madagasikara de tapidala-kale izahay mianakavy tsy ahita hoe aiza ny amoronana ny dossier médical io zareo tsy manana raha teo fa tsy tao an-tsaina izahay koa neka mahita fomba hafa ahafahana mijery ny toe-pahasalaman'ireo ankizy ireo tsy handainga akoriny ny dokotera izay milaza mila fitsaboana izy. De vita somatsara, azo somatsara ny dossier médical ny azo ny passeport, vita ny avis médical, nalefa tany amin'ny hôpital any Maurice amizay izy nanaovany zareo devis ok hospitalisation pour 5 personnes satria anankidimy no nanaiky zany hiaraka aminay fa satria zay moa zany teny efatra aloha no hoentina satria efatra no voalohany indrindra sakany vola, efatra no efa nanaovana promesse ary efatra no nanaovana réservation rehetrarehetra. Ny anankiray efa nalefa fanjakana, ny anankiray moa zany mbola karakarain'ny fanjakana ihany koa ny fitsaboana azy de ny anankiray zany no andrasana hoe o ataon'ny fanjakana sa tsy. Fa rehefa tsy ataon'ny fanjakana io anankiray izay efa nikarakaraina ihany koa ny dossier ray manontolo io de hoentinay any Maurice tompoko io olona anankiray io mba ho tsaboana any. Raha ohatra moa izy ny fanjakana ilatsahan'ny fanahy masina et je doute fort que ilatsahan'ny fanahy masina zany fanjakana ao Madagasikara zany dia mety teny izy ao fa ho tsaboanay fa na izara tsy atoky an'zareo raha zany eo amplasin'le ankizy marary aleo ilama de isesy fa tsy hoe eny ara fa andrasindray fa tototo maniera io sa manana ny safidina izahay efa mikarakara ary zay tsy amelany io olona anankiray io hijanona ao Madagasikara tsy ho tsabo tena fa de tsy maintsy ho alefanay ihany io ary tsy andrely zany. Fahatelo, inona ndraiky koa zany hoe ny bloquena aloha zany ny dossier médical de nitadiavina indray fomba hisakanana an'ireo ankizy ireo hoe rehefa tonga ao ampafy any Maurice de asaivo ireo foleny ny autorité mauricienne tsy azo visa fa lazaina fa olona iklande ireo ka tsy manana dossier médical hoainina be.
complet total ny dossier médical nanome taratasy mihitsy ny hôpital any Maurice hoe izahay dia miaccepter andray andreo marary anaky 5 hotsaboana ty aminay. De ity zany ny taratasy andraisana anazy ary hospitalisé aty reo mandritra ny séjour zareo zay tsy fantatra ny délai na afrina mety 15 jours mety 1 semaine mety 1 mois mety mihoatra an'izay. Fahatelo nameny baiko indray ny Air Mauritius hoe aza mena pie re olona tady be tao Madagasikara zahay tsisy place ny tompona ndraikitra amin'ny Air Mauritius de niteny hoe izahay tamin'ny voalohany zareo zany mbola tsy nandeha ngamba le baiko anampy anareo izahay raha ohatra ka andeha reo ankizy ireo de na de feno ary ny avion de omena toerana fa voany ainga amin'izay ny baiko midina avy any hoe aza omena toerana de tsy nomeny zareo biere izahay ty tao Madagasikara ny tadavina ny plasy tsy nahita aiza ny atao ahoana ty faran'izay nahita hoe andaotsika hividy bie avy any ivelany de ovaitsika ny daty de fa nisy nandeha teo hoe andeha amin'ny sabotsy tokony andeha tamin'ny sabotsy reo ankizy ireo tamin'ny sabotsy lasa teo androany moa zany larobia tokony tamin'ny sabotsy lasa teo reo satria complet daholo ny taratasy tamin'ny zoma vita ny passeport zoma vita ny avis médical de hoe andeha sabotsy zareo inona ny zavatra nitranga tsisy place tsisy billet tsisy toerana. Bon ndoarana jerena alahady na latsinainy tsy ampyko ny toerana alahady efatra fotsiny misy latsinainy tsisy mihitsy. Bon ok leo milarobia zany de alarobia zareo izahay moa zany de tsy miteny mihitsy amin'io na ina na o fa ozy hoe eto zay zany manao zay andehanandreo ankizy ireo etsy andany ny mpanisira sy ny mpamendry fendro aiza ihany ho ny levasany ny sesefany sy teny sy fanirsolanga indray reto marary na mpanantenana pokaty zay tsy mpampanantena pokaty zany zay tsy mpandaingy ohatra andrajoelona fa nenay izay zavatra tenenay de tsy maintsy taterahana zavatra tenenina de atao ary ty zavatra ty ain'olona no vonjena zanak'olona no tsaboana fialanenina no atao olona marary reo ny marary andrianina tsy azonao atao tsinitsinina zany de andeha zareo alarobia tonga ny alarobia maraina milaza indray ty Air Mauritius ao Madagasikara hoe tsy afaka mandeha reo ankizy ireo raha tsy mahazo avalina amin'ny dokotera ny Air Mauritius hoe mahazo miditra anaty avion. Taiza indray no namoronana an'izany nahazo baiko indray zany ty le agence ao Air Mauritius ao Madagasikara hoe bloqué aza vela hiditra anaty avion raha tsy mahazo taratasy avy amin'ny dokotera nareo Air Mauritius. Malheureusement pour eux tsy manana dokotera gasy koa ty le Air Mauritius ary tsy nanana dokotera tao Madagasikara fa any Maurice ny dokoterany de nataonay aingakinga ny taratasy androany maraina ny alarobia nalefa tany amin'ny Air Mauritius any Madagasikara jerevany zareo non tsy mila oxygène le kizy tsy mila dispositif médical spécifique veloa zareo andeha olona afaka mitsangana afaka mandeha afaka mazaka voyage de 1h30 tsy maninona hoe sisy ny tany amin'ny dokotera ny Air Mauritius mahazo miditra anaty avion tapina ny dobelenina ny rajoelina de inona indray nataony natsona indray ho ny reto ray aman-dren'le ankizy natsona daholo ireo ankizy ireo nareo ve afaka makaty rapitso mantsany rapitso la kamisy afaka makaty amin'ny
tsy haiko hoe aiza fa hôtel le izy misy hôtel zany ho ny andehanany zareo dia hoe tongavany amin'ny hôtel zao nareo rapitso fa misy dokotera vazaha ijery anareo ijery aninona fa ngatsy hoe tsy marary indray ireo izy ireo koa mila jerena dia nanaiky daholo moa zareo zany hoe entoko fa ho avy izahay rapitso dia nanaiky daholo dia reto zany mieritritra hoe tsy mandeha zany reo fa ireo mbola fanao fotoana amintsika rapitso nefa zareo fa miambarke ao amin'ny aéroport dia lasa efa tonga ny Maurice reto ankizy rehetrarehetra eto hitan zareo amin'izay ny communication nataonay dia hoe ohatra lasa reto izy natsona indray aman-dreny aizy nareo miova indray ilay toerana rapitso antsany amin'ny hôtel indray tsy miona amin'ilay dokotera indray fa invitenay nareo aty Ambotsiroitra anao cocktail sa isakafo sa anao inona izay mbola tsy fay ihany miara misakafo amin'ireo fo zareo sa teo fatiripako daholo koa ny ray aman-dreninareo aza mihinan-kanina antsony dia zany donc manantena zany ny présidence hoe hiantso an'zareo any indray nampitamby anazy kanjo reto ankizy efa lasa dia ny ray aman-dreniny nampanatsony asa aloha zay ray aman-dreny andeha ho fa za te miteny hoe tandremo so dia sanatrian'izany nareo koa ny aninona ao efa mpanapoizina alika maty ireo so dia hoe voan'ny intoxication ao dia eo tsika niraisina na andeha ho any ara dia aza mihinan-kanina aza misotro rano fa raha ny tena marina aza makany zay zany tiako tenenina dia eto indray zany tsika zao dia mbola hoe miezaka ihany Rajoelina hoe i-contacter ihany koa ny hôpitaly zay idiran'ireo ankizy ireo any Maurice dia mieritreritra izy hoe omeny vola ilay hôpitaly ao a Maurice mba tsy hitsabo ara-dalàna an'ireto ankizy reto inona nataonay novaina indray koa ilay hôpitaly fa izay nga adalaina novainay koa ilay hôpitaly dia any amin'ny toerakafa indray zareo zao no mitsabo tena izay mbola tsy ho tenenainareo hoe aiza ilay toerana fa izay zany vaovao farany dia mbola omenay anareo ny valiny fitsaboana rehetrarehetra izay ataony zareo zay zany mikasika aniva dia misaotra antsika rehetrarehetra izay nanaraka dia mandram-piona indray dia amin'ny andro manaraka indray toizantsika ny mombamomba nyity evasanina ity fa arahantsika kaiky io satria atahoran'ny fanjakana mafia ny hitsaboana an'ireo ankizy ireo satria matahotra izy hoe sao dia ivoaka inona marina ny nahafaty an'ilay teo aloha inona marina ny nahaparary an'ireo ankizy ireo ary matahotra izy hoe sao dia misy mivoaka vely ireo fa raha ny sitrapon'ny fanjakana dia tsisy mivoaka vely ireo ankizy ireo fa sanatrian'izany aladitry ny lela dia ho faty daholo fa dia ho hitantsika eo marina ary dia ho hitantsika eo ary averiko ihany rehefa tsy ataon'ny fanjakana ny mandefa an'ireo anankitelo ambony satria ray ihany ny nalefany efatra ny nalefanay dia misy anankiray izay nandamo zany tsy andeha dia ny anankiray zany no alefanay ihany koa amin'ny andro manaraka izay tsy ho ela akory fa fandaminana kely fotsiny dia tonga dia lasa koa izy